Lafim-baovao afa-tanteraka indray kosa nahitana fahombiazana ny dingana voalohany amin'ny fanoloana ny karatra fisotroan-dronono. Ny tanjona moa dia ny hitondra ny fanadiovana ao anatin'izay sehatra fandraisana ny fisotroan-dronono izay. Ny faha 12 ny volana novambra no nanomboka nizaraina ny karatra vaovao fisotroan-dronono ary natomboka omaly faha 15 desambra ny dingana faharoa amin'ny fizarana izany. Efa misy ny vokatra hita raha ny fanamariana izay noentiny Anta Saondra Razafintsalama DGG FPE. Tonga zany ty zao ny volana desambra, volana faharoa izarana ny karatra vaovao ny mpisotro ronono. Raha tsy ahivana kely tamin'ny volana novambra izay nanomboka azy carte 88 000 zarainay, 66 000 voazara tamin'izay satria izay no natonga naka ny karatra ny hita tamin'izay volana novambra izay 3300 efa midimandry tamin'ny volana novambra. Zao zany zay zao tonga volana desambra izara indray iverina indray mandeha zay amin'ny toerana nalehanay tamin'ny volana novambra nisy 250 reo toeran'ireo. Dia rehefa avy eo anoy zay amin'ny volana desambra ty amin'ny toerana raha ny eritreretana 20 izy tamin'ny voalohany lasa 15 satria tsy azo tsy tonga naindray tany Sava, Voemara, Andapa, Antala. Ny antony tsy sidana mihitsy any, tsy sidana mihitsy any fa novainay any Nosbe. Nosbe indray zany zao nataonay miaraka amin'ny le zay tsy voalazanay mialoha dia Nosbe zany nataonay misy toerana 15 indray zany nataonay amin'ny volana novambra ty carte eo amin'ny 18 300 eo indray nozarainay amin'ny volana novambra ty. Azo antoka raha nambarana fa manomboka izao dia tsy hisy andray intsony ny volan'ireo mpisotro ronono efa nodimandry. Hatranontsika miteny androany zao dia efa tafakatra 4320 zany ny vola azontsika amin'izany eo amin'ny 8 milliards 400 millions anatin'ny taona iray. Zay zany tsy hivoaka intsony amin'ny kitapom-bolan'ny fisotron-dronono. Zay zany ny azo antoka. Anisan'ny lesoka hita ihany koa moa izay tsy maintsy hojerena akaiky ireo kamboty efa feno taona izay mbola mandray ny fisotron-dronono iray aman-dreny ny efa nodimandry izay. Marihana fa ho an'ity dingana faharoa ny fizarana ny karatra fisotron-dronono ity dia mahatratra 340 sy 1 alina ny karatra vinavinaina hozaraina.